sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ny tompo no heren'ny vahoakany, piaro sy mpamonjiny no hosorany. Tompo, vonjeo ny vahoakanao, tsofirano falovanao, ary ento antrotroana mandrakizay. Mbola ankafaliana hatranitrany no anoloranay ny teny fiarabagna ho anao, izay mbola tratranay indrindra eo am-pagnarahana an'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Alady faharoa ambin'ny folo mandavantaogno amin'ny taona A, ny lohahevitry izay naroson'ny fiangonana ho antsika, mahatoky Andriamanitra ka reseo ny tahotra. Mba andinihantsika misimisy kokoa zegny lohahevitry zegny, dia anday vakigny amintsika ireto vakiteny telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika, ary rehefa aveo dia samby iaraka hitandregny ny fampianarana sy ny toriteny hafatra avy amin'ny ray aman-drenitsika dia ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ka ny vakiteny voalohany amin'izegny dia boky ny Jeremia mpaminagny ny toko faharoapolo miantomboka amin'ny andenin'ny fahafolo ka hatramin'ny faha-teloambinifolo. Izy hagnafaka ny fagnahin'ny ory amin'ny tanan'ny ratsy fagnahy. Efa reko izaho Jeremia ny vavaratsin'ny ologno betsaka magnano hoe fangorohoroagna avy atraizatraiza, torio izy, andeha hotorintsika izy. Ny olona rehetra tsara fihavanana amiko, manao andrimaso ny diako. Raha mety ho voatarika izy, dia hahombiazantsika ka dia hamalifaty azy isika. Ny tompo anefa momba ahy toy ny lehilahy mahery, ka hitambotsotra ireo mpanenjika ahy fa tsy aharesy. Ny tsy ahombiaza ny asa fikenatra azy amin'ny fahafahambaraka mandrakizay tsy ho adinoina. Ry tompon'ny tafika ianao izay mizaha toetra ny marina, izay mahita ny voa sy ny fo. Hahita ny famalianao anireo aho, fa ianao no nanankinako ny diako. Mihira ho an'ny tompo, midera ny tompo, fa manafaka ny fanahin'ny ory amin'ny tanan'ny ratsy fanahy izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa, taratasin'ny masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma, ny toko fahadimy, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tsy mba tahaka ny fahadisoana ny fanomezana. Ry kristianina havana. Nidiran'ny fahotana tamin'izao tontolo izao tamin'ny olona iray, izany hoe tamin'ny Adama, ary nidiran'ny fahafatesana nohon'ny fahotana ka nifindra tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana, satria nanota avokoa izy rehetra. Fa nisy ota ihany tamin'izao tontolo izao natalohan'ny lalàna aza, saingy tsy tanana hisy saziny ny ota raha tsy misy lalàna. Nanjaka ihany anefa ny fahafatesana hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Moizy, na dia tamin'izay tsy nanao fahotana toraka ny fandikana nataon'ny Adama aza, ary Adama dia tandindon'ilay Adama ho avy. Ary tsy mba tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoan'ny anankiray aza na hafatesan'ny olona rehetra, mainka fa ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no handraisan'ny olona rehetra ankabetsahana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio ao amin'ny toko fahafolo, ny andininy faha enina amby roapolo ka hatramin'ny faha telo amby telopolo. Aza matahotra izay mamon'ny vatana. Tamin'izany andro zany, i Jesosy nilaza tamin'ny apôstôly hoe: aza matahotra ny olona ianareo, fa tsy misy takona izay tsy aseho, na miafiny izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maiziny, dia ambarako eo amin'ny mazava, ary izay bitsibitsihiny amin'ny sofinareo, torio eny ambony tafitrano. Ary aza matahotra izay mamony ny vatana fa tsy mahay mamony ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mamarina ny vatana sy ny fanahy any amin'ny afobe. Moa tsy vary fitovento monja va no vidin'ny fody roa, kanefa na ireny aza tsy hisy latsaka amin'ny tany iray akory, raha tsy avelan'ny irainareo. Na ny volondohanareo aza de efa voaisa avokoa, ko aza matahotra fa mihoa bidy lavitra nohon'ny fody maro ianareo. Ary amin'izany, izay rehetra hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra, ary izay anda ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho laviky kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Izany ary kankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
ry kristianina havana tapitra tamin'ny fankalazasika tamin'ny fomba manetriketrika ary nataosika tanatin'ny procession ny fankalazana ny vatana masin'ny Kristy sakramenta masina, zany hoe matosika nanao an'ireny procession eo anivon'ny tanàna reny dia anambarasika fa sy lavitra Andriamanitra Kristy mpiarabelona amintsika, ary zay indikany hoe sakramenta masina eo anivosika tokoa i Jesoa, ary zay nanitra terisika tamin'ireny procession ireny. Ka amin'izao alahady idirasika mandavataona, alahady 12 mandavataona izao ary dia sady aneosika n'izany finoana izany, ivelomasika ny Kristy, isika no Kristy velona, isika no Kristy mpiarabelona amin'olona amin'izao mandavataona izao, anambarasika an'izay. Ary dia faharoa tena zava-dehibe amin'izao mandavataona izao, fandalinana ny finoana any Kristy mpiarabelona ansika zay, dia anambarasika koa fa isika no mandalina an'izay finoansika zay dia mba ahafantarasika iza marina mo Jesoa, ka izasika mamaly ianao no manana ny teny mavelona ka ivelomasika amin'ny fiainasika ary azahosika ny famonjena. Ary dia izay tokoa no ampianarin'ireo vakiteliny telo zay arosin'ny eglizy amin'izao alahady 12 mandavataona izao, dia azo lazaina fa na manao kory ny adi-piainana sy mainsy etrehana, na manao kory ny fiainana zay mety manahirana, na dia mety ho tonga azany hoe very fanaim-bola velona ka sy hita sony izay alea, dia fataro fa sy miova Andriamanitra ary efa nanolotra any Jesoa izy, ary Jesoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka aoka sy ataotra isika atoky an'Andriamanitra. Ary zay no fotom-pampianarana tiany eglizy ho sapasika amin'izao alahady 12 mandavataona izao, rehefa avy nankalaza n'ireny fety lehibe ireny sika, aza varim-bariana fa io ny fiainana ady sady dia, ka noho izany aza matahotra mifikira amin'Andriamanitra, aoka hivahatra amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Ary raha sy izay dia mety ho potika izay fiainantsika zay, ary miaina fataro fa sy mba nanana roa, ary araky ny fomba fiteny lay tokana ny aina ary mamy ny miaina. Ka raha tiasika ary ho manana an'izay fiainana izay isika dia aoka hivahatra amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Ary dia izay no ambaran'i Jeremia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, reky tahotra tokoa i Jeremia ao amin'io vakiteny voalohany io, ka sy hitan'izay atao very fanambola velona izy ka raha sika zao. Ary dia nanontany tena aza izy hoe iza no anafaka ahy amin'izao tanany rasy fanahy izao. Ary dia karaha izay koa isika mangorohoro rehefa tozo an'izay mafy zay, satria tokana ny aina ary mamy ny aina ka mampatahotra ny fahafatesana, dia eo indrindra Andriamanitra no mankahiry isika, ary eo anatin'ireny ady sarotra ireny no isehoan'Andriamanitra amintsika, zany hoe noho ny finoansika dia afaka andresy an'ireny zavatra mampatahotra ireny, ka velom-piderana sy velom-panantenana tokoa isika ao amin'Andriamanitra. Ary dia izay ny tiany eglizy ho sapasika amin'izao alahady 12 izao, idirasika amin'ny mandavataona, aoka sy atahotra isika matoky an'Andriamanitra. Izy no anafaka asika amin'izay mampahory asika, amin'izay manahirana asika, aoka sy avozo isika fa atoky an'Andriamanitra. Ary zay no ambaran'i Jesoa ao amin'ny evanjeliny masinday Matio, aza matahotra ianareo i Jesoa tamin'ny apôstôly
aza matahotra ny olona ianareo fa sy misy takona zay sy aseho na miafina zay sy ho fantatra ka nitadiavina i Jesoa amintsika ary dia ivelona ny finoansika ho vavolombelona sy atahotra ny maha-kristianina sika arak'izay lazaisika zay isika izao no Kristy mpiarabelona amin'ny olona ka aoka ambara sika ampaibe maso ny finoansika izay ny matetika no mahavoa sika ary mahavoasarika sika eseroa ka hazon'ireny Jesoa piraty ireny maro ny Jesoa piraty am'izao ka io no mahatonga sika mivary lavo amin'ny fiainana aoka andeha amin'ny original isika dia i Jesoa ambarany tenin'Andriamanitra ambarany Eglizy katolika apostolika romanina ireny no torio eny ambony tafitrano ary aza matahotra zay mamono ny vatana fa sy mahay mamono ny fanahy ka izay indrindra aoka hovonjesika ny fanahisika eo amin'ny zavatra maro mandalo zay no mahatonga hoe tandremo ho tratrany Jesoa piraty sika aoka i Jesoa mpamonjy i Jesoa ambarany tenin'Andriamanitra ambarany Eglizy no raisika araky ny ambarany masindahapoly ao amin'ny taratasiny aoka iombona amin'ny Jesoa isika fa izay fiombonasika amin'ny Jesoa izay no azahosika ny fiainana mandrakizay io no ambarany i masindahapoly olona iray io i masindahapoly dia Adama no nevin'ny fahotana sy ny fahafatesana fa ny fanafodiny izay fahafatesana izay ny fanafodiny izay mety mampatahotra asika izay ka manakorotana ny fiainasika hatramin'izao ny fanafodiny izay ry kristianina havana dia ilay Adama vaovao dia Jesoa Kristy ka raha miombona amin'ny Jesoa Kristy tokoa isika dia miombona amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka na inoko idona na inoko hiatra andresy an'izay isika ry kristianina havana ka aokary sy atahotra isika aoka atoky fa ao amin'ny Jesoa no azahosika ny fiainana satria raha manda any Jesoa isika dia sy hoekeny Jesoa eo anatreny ray izay any an-danitra fa raha izay manaiky azy kosa ozy dia hoekeko eo anatreny raiko dikan'izay rehefa i Jesoa no tena avoka ho asika izy no tena lalana ahafahatsika mandeha any amin'ny ray dia sisy zavatra atahorasika isony fa miombona amin'ny ray isika ry kristianina havana araky ny voalazasika teo maro ny zavatra mety mifaomafao amin'ny fiainantsika ka aokary na dia maro ihany koa ny tsisay mizoro vavolombelona manana modely sika manana mpivavaka isika de Lucien Botovasoa ka oka ho tahaka azy sika ho mpianatra mahatoky ka mivavaha isika ary mba iroso hatrany andalina ny finoana ka ho finoana velona tokoa ny finoansika ho tanilonaka tokoa ny finoatsika ka inoko idona na inoko hiatra dia iseho tena vavolombelona manambara ny Kristy isika ka isika zao tokoa ny no Kristy mpiarabelona amin'ny olona ka anambara amin'ny olona ny tena fahasambarana tena hafaliana ka engane Jesoa Kristy tompo mba ho resinao tena mpianatra ao zahay atovy anisan'ireo apostolinao izahay hitarika an'ireo namanay ahalalanao fa ny mahalalanao no mahazo ny fiainana mandrakizay ao ho tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
miaraka amitsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.